Alleloia, alleloia, alleloia. Fao isika miaona indray. Alleloia, alleloia. Ry havana tena ho tonga any an-danitra tokoa va isika. Tena ho tonga any an-danitra tokoa va isika tompoko. Alleloia, alleloia. Mbola faly miaraba anareo tsiraray avy aho anio alakamisy 14 ny volana May 2026. Izay andro fahatserovana ny niakaran'ny tompo tany an-danitra. Amen, amen, amen. Asa manao ahoana ny fahatsapanao
an'izany andro lehibe izany. Tao anatin'ny gropy fivavahana ny sabata lasa teo dia efa nitondra ny ten'Andriamanitra momba ny amin'ny andro ny akaran'i Jesosy ho any an-danitra zany tao anatin'ny fotoam-bavaka ny sabata lasa teo. Anio ry havana ilay andro lehibe, andro sarobidy izay fahatsiarovana ny akaran'ny Tompo tany an-danitra. Andray versentsika rehefa avy eo tsy ny verse rehetra tao anatin'ny fotoam-bavaka ny sabata akory no raisiko eto satria manjary lava be ny fotoana, fa verse anankiray tamin'ny tao anatin'ny fotoam-bavaka zany momba ny amin'ny fiakaran'i Jesosy ho any an-danitra no ho raisiko eto fa tsy handray verse maro ahako ho antsika eto anio alina. Amin'izay mahazo anjara koa ianao na dia tsy niaraka taminay tamin'ny sabata lasa teo. Aleloia, tsara ny tompontsika Andriamanitra lehibe indrindra. Alohan'ny andraisantsika ny tenin'Andriamanitra dia hivavaka aloha isika satria mila antsika manatona ny Tompo Andriamanitra antsika, miantso azy. Aleloia, aleloia, miantso ny Tompo Andriamanitra antsika mba hiondrika hijerentsika izy, mba hiondrika hijerentsika ny Tompo ary ny anjeliny koa ho tonga eo amintsika hiaino antsika ary hiaraka anao ny asan'Andriamanitra eto iaraka amintsika. Raha mivavaka ianao dia eo koa ny anjely fanahy masina koa eo koa ny fanahy masina, dia tena hoe tsy irery isika akory. Amen, manana finoana tompoko. Tsy irery isika rehefa ao amin'i Jesosy fa maro ny mijerentsika. Aleloia, amin'ny fanahy izany maro ny mijerentsika ary mila mitandra isika satria ny fahavalo koa eo izy ny ataony dia mitady hevitra izay hiampanganantsika. Aleloia, rehefa ao amin'ny Tompo ianao dia lavitra ny fahavalo, tsy mahazo manatona anao akory ny fahavalo satria ny fahazavanao dia lehibe, lehibe ny fahazavantsika rehefa ao amin'i Jesosy isika, rehefa tena ao amin'ny Tompo isika, ary tsy mahakasika antsika akory ny fahavalo fa ny anjelin'ny Tompo no manodidina antsika. Ka noho izany mila zany isika tena mahatoky tanteraka an' Jesosy ary hidera azy, hankalaza azy amin'izao andro alina izao alohan'ny rasantsika ny tenin'Andriamanitra. Araka ny rahateo tena mahafinaritra tokoa ny rahateo. Ka izao aloha tsika dia hivavaka tsika, hiantso ny tompontsika, hidera azy, andraoka koa ny asany maizina rehetra izay mitady anelingelina antsika izany dia hivavaka tsika tompo satria Andriamanitra lehibe indrindra no Andriamanitra antsika. Ataovy ny vavakanao amin'izay toerana misy ianao satria miaino anao ny Tompo rehefa tena miantso azy ianao. Miaino anao izy satria tsara ny Tompo Andriamanitra antsika. Hivavaka antsika tompoko. Aleloia, aleloia. Misaotra anao zay Tompo malala midera mankalaza anao satria Jesosy mbola afaka Jesosy miantso anao amin'izao andro alina mangina izao. Ianao ilay Andriamanitra Tompo ny Tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Ianao rery ihany ilay azo antsoina, ianao rery ihany ilay azo deraina Jesosy, ianao rery ihany ilay azo ankalazaina Jesosy, ianao Tompo ilay tonga tetỳ ambony tany ianao nanavitra ilay Jesosy, nanohitra ny tenanao teo ambony azy fijaliana ary lasa ianao Jesosy niakatra ho any an-danitra Jesosy, manomana Jesosy ny akaranay zanako kokoa Jesosy ka misaotra anao zay satria mbola afaka izay miantso anao amin'izao andro alina izao. Mahatsiaro izao andro lehibe izao Tompo malala dia ny amin'ny fahatserovana ny akaranao nakany an-danitra ray. Ka mideranao izay, mankalaza anao izay, manaja anao zaray manana misaotra Tompo satria Andriamanitra velona no Andriamanitra tomponay, Andriamanitra marina Andriamanitra tomponay, ka mankasitraka anao zaray manana. Tompo malala mangataka aminao izay atreo zay zanakao tsiraray avy amin'ny toerana misy anay. Oka anao Jesosy hiondrika hijerenay, miangavy anao zay Tompo atreo zao fotoam-bavaka zao Jesosy satria mitady anao amin'ny fonay sy ny fanahinay izay. Ianao ilay Andriamanitra velona sy mahery, ianao ilay lehibe indrindra, ianao ilay tsara indrindra Jesosy Tompo, ka misaotra anao izay. Mangataka ihany koa ny fanahy masinao, oka ny fanahy masinao no hitarika eto, oka ny fanahy masinao ny gasika zanakao tsiraray avy koa apiratra ny masom-panahy tsiraray avy satria Andriamanitra velona sy mahery ny Andriamanitra tomponay. Ka mangataka aminao fanahy masina hitarika anay tsiraray avy, anokatra ny masom-panahinay amin'ny teny izay omenao anay.
jesosy tompo ianao jesosy efa niteny roainy devoly ka raisy jesosy nieritry fahefana androany ny asa matiny satana rehetra zanatsipika zay mitady alefa ny fahavalo dia didina amin'ny anao jesosy vanazatana tsy malaky sanafana fa vorona amin'ny ranao zany jesosy raha varavana amin'ny rano jesosy ny asa matiny satana rehetra ny devoly raha tsitra dia pitena amin'ny rano jesosy raha avaky miely ny plasinareo efa resanareo fondoraina amin'ny rano jesosy miala nareo miala ny devoliny sampy rehetra dorana amin'ny rano jesosy raha fana amin'ny rano jesosy raha avaky miely ny plasinareo efa resanareo miala ny fanampanotaka rehetra dorana amin'ny rano jesosy raha avaky miely ny plasinareo miala ny devolo Belzebuba dorana amin'ny rano jesosy raha avaky miely ny plasinareo na rano jesosy avy Nazareta efa resanareo avarafana amin'ny rano jesosy miala ny devolo Lucifera dorana amin'ny rano jesosy raha fana amin'ny rano jesosy andavaka elo plasinao miala ny tokatranonay miala ny tenanay miala ny asan'Andriamanitra efa resanao dorana amin'ny rano jesosy miala ny devolo fatahorana miala ny tokatranonay miala ny asan'Andriamanitra dorana amin'ny rano jesosy efa resanao tsy manakely tsy manapahefana miala ny devolo mena ranaela dorana amin'ny rano jesosy raha fana amin'ny rano jesosy raha avaky neny ny devolo mena ranaela efa resanao miala ny tokatranonay miala ny asan'Andriamanitra dorana amin'ny rano jesosy miala ny fanaratsitra zay mitady ady anafikanay miala nareo ny ozona rehetra fodoroaina amin'ny rano jesosy raha fana amin'ny rano jesosy tsy mahakasikanay zany efa resy ny filaisitra efa ny fahavalo dia tena amin'ny rano jesosy raha fana amin'ny rano jesosy tsy manakely tsy manapahefana fitaranakay zany fa dorana amin'ny rano jesosy efa resanareo miala ny vava ratsy rehetra ny fanokotsampy ny ozona rehetra tsy ambiny zany anay sy ny ankonanay fa fodoroaina amin'ny rano jesosy raha varafana amin'ny rano jesosy raha varafana amin'ny rano jesosy rano jesosy mandravarava ny fanaratsy rehetra ny devolony sampy izay any ambadibadika rehetra any any amdoany any any amtoerana fanokotsampy any zay manonana ranay dia fodoroaina amin'ny rano jesosy ny asa mata satanatra tsy manakely tsy manapahefana fa zanak'lanitra izay miala nareo miala ny devolony drabona dorana amin'ny rano jesosy raha fana amin'ny rano jesosy feu dorana amin'ny rano jesosy miala amin'ny ankonanay miala amin'ny tenanay miala amin'ny asan'Andriamanitra dorana amin'ny rano jesosy raha fana amin'ny rano jesosy efa resanareo tsy manakely efa resanareo raha varafana amin'ny rano jesosy raha varafana amin'ny rano jesosy miala ny devolony mpamosavy dorana amin'ny rano jesosy raha fana amin'ny rano jesosy tsy manakely tsy manapahefana efa resanareo ny pankala rehetra ny vava ratsy rehetra tsisy ambinina zany fa ny tompony miady anay fa zay kosa dia angina raha varavana amin'ny rano jesosy ny fifosana ny fanaratsiana tsy makasikanay zany fa tena amin'ny rano jesosy raha fana amin'ny rano jesosy le vonona amin'ny rano jesosy ny filaisy rehetra tsisy ambiny zany na rano jesosy avy Nazareta fa ny tompony miady anay fa zay kosa dia angina miala ny devolo mpitondra aretina rehetra dorana amin'ny rano jesosy raha fana amin'ny rano jesosy miala amin'ny ankonanay miala amin'ny tenanay efa resy ny devolo mpitondra aretina raha varavana amin'ny rano jesosy raha varavana amin'ny rano jesosy miala ny devolo ny accident devolo mpamon'olona pitena amin'ny rano jesosy raha fana amin'ny rano jesosy tsy manakely efa resinareo raha varavana amin'ny rano jesosy miala ny devolo fakivina devolo fakamona dorana amin'ny rano jesosy dorana amin'ny rano jesosy raha fana amin'ny rano jesosy miala aminay miala amin'ny asan'Andriamanitra miala aminay miala amin'ny ankonanay dorana amin'ny rano jesosy raha varavana amin'ny rano jesosy dorana amin'ny rano jesosy raha fana amin'ny rano jesosy fetsy ny esprit fetsy ny raha varavavava efa resinareo tapatapana rano jesosy ny asa maizina rehetra dorana amin'ny rano jesosy tsy manakely fa efa resinareo raha varavana amin'ny rano jesosy raha varavana amin'ny rano jesosy miala ny devolony sampy miala ny fanokotsampy rehetra miala zay sampy mbola miarakaraka amin'ny tokatranonay tsy rara ihany fondoraina amin'ny rano jesosy raha vana amin'ny rano jesosy miala koa ny amin'ny sampy ny fo rehetra ny fankalana misy tsy fitiavana dorana amin'ny rano jesosy raha vana amin'ny rano jesosy dorana amin'ny rano jesosy raha avaky neny ny plasinareo raha avaky neny ny plasinareo efa resanareo raha varavana amin'ny rano jesosy raha varavana amin'ny rano jesosy efa resanareo raha vana amin'ny rano jesosy manapotika miala ny devolo vazimba dorana amin'ny rano jesosy raha vana amin'ny rano jesosy efa resy ny devolo vazimba dorana amin'ny rano jesosy raha vana amin'ny rano jesosy miala devolo kalan'olo dorana amin'ny rano jesosy dorana amin'ny rano jesosy raha varavana amin'ny rano jesosy efa resanareo rano jesosy mandravarava tsy manakely efa resanareo raha avaky neny ny plasinareo sotranao jesosy efa ny rano toko andrakotra anay mangatany rano jesosy andrakitra anao sy ny ankonanao andrakitra ny toerana misy anao mangataka ny rano toko andrakitra nay tsy rara avy andrakitra ny ankonanay okany ranao jesosy ny andrakitranao jesosy fanay satria ny ranao jesosy dia rano masina sy mahery ny ranao no mandrava ny fahavalo manapotika ny fahavalo raha kofy amin'ny ranao za jesosy
Vakofy amin'ny ranao Jesosy ny toerana misy anay tsirairay avy. Vakofy amin'ny ranao ny tenanay. Vakofy amin'ny ranao ny tokantranonay. Vakofy amin'ny ranao Jesosy ny asanao. Vakofy amin'ny ranao Jesosy ny ankonanao. Tsirairay avy Jesosy izay manatrika amin'izao fotoana izao ny zanakao tsirairay avy Jesosy. Vakofy amin'ny ranao. Vakofy amin'ny ranao Jesosy. Ka ny ranao tompo andrafitra zanakao tsirairay avy izay manatrika eto Jesosy malala ka ny fanamasinao apiratra ny masom-panahy tsirairay avy. Ka ny fanamasinao no hiasa aminay. Ka ny fanamasinao no hiasa aminay. Ka mitenena fanahy masina ampibebao izay ampaherezo izay amin'izao andro alina izy satria ianao no Andriamanitra ianao dia irery ihany ka mankasitraka fanahy masina mankasitraka dera ho anao voninahitra ho anao mankalaza anao misaotra fanahy masina misaotra Jesosy amin'ny aranao Jesosy mangatana izany mivavaka izany aleluia misaotra tompony voninahitra ho anao irery aleluia amen aleluia saotran Jesosy tsika ny amin'ny fitiavany tompo antsika izay ahafahantsika nandroaka ny asan'ny fahavalo rehetra satria ny tompontsika izy dia mpiady mahery izy no mandravarava ny fahavalo rehetra satria Andriamanitra tsara indrindra ny tompontsika eny ary aleluia andray ny tenin'Andriamanitra isika araka teneniko teo dia tenin'Andriamanitra zany izay noentiko tamin'ny sabata lasa teo zany fa tsy ny tenin'Andriamanitra manontolo izay noraisiko zany no hoambarako eto fa izay omeny fanahy masina kely any zany noraisintsika momba ny amin'ny akaran'i Jesosy nakany an-danitra aleluia tsara ny tompontsika lehibe ny tompontsika misy olona manoratra ato amin'ny teny vazaha manambara ny amin'ny hoe mais pour ne pas nous faire peur aleluia ny ten'ilay olona dia hoe ovakiko mihitsy hoe la venue de Jésus non pas pour dire quelque chose d'effrayant mais pour ne pas nous faire peur amen ny fiavian Jesosy tokony ho tsapantsika tsara fa tokony ahatsapa isika fa misy fiambenana oui la venue du Seigneur c'est pas un jeu ou un jouet mais c'est vraiment le jugement dernier et il va répondre chacun de nous par nos œuvres sur terre et il faut dire la vérité, il faut pas casser la vérité, il faut dire la vérité dans la Bible. C'est pas pour effrayer qui que ce soit la parole de Dieu qui arrive ici, mais c'est pour mettre en garde tous les êtres humains qui passent tu veux écouter la parole de Dieu, mais c'est pas pour adoucir les gens, pour n'aie pas peur, mais ça va être le jugement. Parce que Seigneur cherche ses enfants pour rentrer au ciel, mais c'est pas pour jouer comme le monde qui joue pour les moments avec Seigneur. Mais Seigneur ne joue pas. Mais seulement deux chemins, au ciel ou en enfer. Il faut qu'on choisisse notre chemin sur terre. C'est pas pour effrayer qui que ce soit, la parole de Dieu qui arrive ici, qui je partage, mais c'est le Saint-Esprit qui parle. Et il faut dire la vérité. Et la parole de Dieu qui vraiment, Seigneur va venir pour juger les mondes. Oui, il va venir pour juger les mondes. Et c'est maintenant qu'il faut qu'on fasse attention à notre vie pour ne pas faire n'importe quoi. Mais il faut repentir. Amen, 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 amen. C'est ça que je répondu à les gens qui ont écrit ici. Mais j'espère que vous vraiment essayez de réveiller pour chercher plus Seigneur. Parce que même les choses qui se passent dans le monde maintenant, on voit bien que comment tourne mal. Parce que toutes les choses, il faut arriver avant Jésus qui arrive. Toutes les choses qui se passent, c'est normal. Qu'il y a des choses, ça ne va pas sur terre. Parce qu'il va venir Dieu et il vient pour juger. Il vient pour juger les mondes. Mais ce n'est pas pour jouer avec nous. Les dieux, et c'était un Dieu de feu. Il est Dieu des jugements. Et chacun récolte toutes les choses qu'il fait. Oui. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais commencer à parler en malgache. Et désolé quand un peu difficile à propos des Français, parce que je suis malgache.
Et merci à Seigneur parce que même ça, j'ai dit un petit peu, peut-être vous avez compris ce que j'ai dit, parce que je réponds directement à quelqu'un qui a écrit sur les commentaires ici-bas. Alléluia. Sotra ny tompontsika resitsika ny ten'Andriamanitra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany 5 ka hatramin'ny 9:12 no horaisitsika. Ovakitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Io zany dia manambara ny amin'ny Jesosy miakatra ho any an-danitra. Jesosy miakatra ho any an-danitra. Tsy haiko ilay olona nanoratra na mahay miteny gasy na tsia. Fa raha mahay miteny gasy izy dia afaka mihaino tsara zavatra mara eto. Je sais pas que les personnes qui écrivent en français c'est parler malgache. Et j'espère vraiment que vous comprenez langue malgache. Et même vous écrivez en français ici en dessous. Parce que maintenant je vais faire la parole de Dieu en malgache. Alléluia. Ovakitsika ny teny ao amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany 5 ka hatramin'ny 11. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny titre ato amin'ny baiboloko dia hoe ny niakaran'i Jesosy ho any an-danitra. Amen. Koa izay tafangona teo dia nanotany azy hoe tompoko, amin'izao va no ampodianao ny fanjakana ho amin'ny Israely? Fa hoy kosa izy taminy, tsy anjaranareo ny ahafantatra ny andro na ny fotoana izay efa notendreny iray amin'ny fahefany irery ihany. Fa azo ery ianareo amin'ny ahatongavany fanahy masina aminareo, ka ho vavolombeloko any Jerosalema sy manerana any Jodia sy Samaria ary hatrany amin'ny farany tany. Rehefa nilaza izany Jesosy dia nakarina raha mbola nijery izy ireo, nisy rahona nitondra azy ka tsy hitany maso intsony izy. Ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy dia indreo nisy roalahy tonga teo anilany niakanjo fotsy ary niteny hoe, ry lehilahy Galiliana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo ho any an-danitra iny dia mbola ho avy indray tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Amen. Ry havana, eto ny ten'Andriamanitra dia manambara ny amin'ny zavatra niseho tamin'ny fotoan'andro tamin'i Jesosy niakatra ho any an-danitra. Izany hoe aniotsika dia fahatserovana niakaran'ny Tompo tany an-danitra. Ahoana no fahatsapanao izany? Inona no nataonao anio? Inona no nataonao anio amin'izao andro fahatserovana niakaran'ny Tompo tany an-danitra izao? Eto ten'Andriamanitra dia manambara zavatra maro izy anatin'io teny io. Nefa ny tsy azavaiko tsikelikely le izy satria manjary lavabe. Fa ny tena votoato zany no raisitsika. Tena votoatony. Mazava be ny ato anaty baiboly fa i Jesosy dia nakarina tany an-danitra. Amen. Tena niakatra nakany an-danitra zany ny tompontsika. Niakatra tany an-danitra ny tompontsika izany. Mazava be. Ny tenin'Andriamanitra dia ambarantsara mihitsy hoe nampiakarina ho any an-danitra zany Jesosy Tompo. Nampiakarina. Ho avy ny fotoana ho ampiakarana antsika ny koa raha mbola tsy maty isika. Ka tonga Jesosy eny amin'ny raha ho any lanitra. Tsy midina aty intsony aloha izy amin'izay fotoana izay. Tsy midina aty amin'ny tany izy rehefa ho avy rehefa iseho fa eny amin'ny raha ho any lanitra izy no hampiakatra antsika. Amen. Dia isika izay mbola velona no hiakatra ho any an-danitra amin'io fotoana io. Eto zany tenin'Andriamanitra dia mazava tsara fa Jesosy dia nakarina ho any an-danitra. Amen. Izay dia manamarina fa isika koa dia ho akarina raha mijoro tsara hatramin'ny farany isika. Raha mijoro tsara hatramin'ny farany isika toko dia akarina koa amin'ny andro farany raha mbola velona isika. Fa izay tsy mijoro tsara dia tsy ampiakarina. Amen. Satria ny tenin'Andriamanitra dia mazava ny tenin'Andriamanitra. Maro ny olona mitsoaka ny amin'ny fahamarinana sy fahamasinana satria mbola te hiaina anatin'ny loto dia mitsoaka ny fahamarinana sy fahamasinana. Nefany izy ihany no vomafy satria ho very. Izy ihany no vomafy satria ho very.
Il ne faut pas s'enfuir la vérité. Il faut prendre la vérité en face, la parole de Dieu. Parce que beaucoup de gens qui jouent avec leur âme, qui jouent avec son âme, beaucoup de gens qui jouent avec son âme. Et après, c'est lui-même ou elle-même qui va récolter les choses qu'il a fait ou les choses qu'elle a fait. Après, son âme va perdue à jamais. Il faut pas nous essayer de jouer avec notre âme. Pas seulement deux chemins, que les chemins qu'on quitte sur cette terre. Un, on rentre au ciel, ou un, on perd en enfer. C'est ici sur la terre qu'on choisit notre chemin. Amen. C'est ici sur terre, tant qu'on est vivant, qu'on peut choisir notre chemin. Il faut choisir le chemin pour aller au ciel. Et ça veut dire il faut marcher dans la sainteté, dans la justice devant Dieu. Et comme ça, on peut rentrer au ciel. Mais quand on joue avec notre âme, on perd à jamais dans l'enfer éternel. Il faut qu'on fait attention. Et toutes ces choses tumpwa dia nakarina ho any an-danitra. Nakarina ho any an-danitra Jesosy. Dia ho avy ny fotoana ampiakarina koa isika raha ohatra ka mijoro tsara hatramin'ny farany isika. Amen. Raha mijoro tsara hatramin'ny farany isika dia akarina ho any an-danitra koa isika. Ka tokony ho tsapantsika tsara ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Vakiko ny andininy fahena amin'ny anaran'i Jesosy Tompo dia midinako arak'izay tia ny fanahy masina hijanonako. Koa izay tafangona teo dia nanontany azy hoe, Tompoko, amin'izao va no ampodianao ny fanjakana ao amin'ny Israely? Fa hoy kosa izy taminy, tsy anjaranareo ny ahafantatra ny andro na ny fotoana izay efa notendreny iray amin'ny fahefany irery ihany. Amen. Ry havana rehefa ho avy Jesosy hampiakatra antsika eny amin'ny raha an-lanitra, tsisy mahafantatra, hoy ny Tompo, tsisy mahafantatra na dia nanontany ary ireo mpianatra. Tsisy mahafantatra fa ny iray irery ihany no mahafantatra. Ny anjely raha tsy mahafantatra, Jesosy tsy mahafantatra. Zany teny zany dia vao marina mihitsy ao amin'ny bokin'ny Matthieu 24. Andaony ho jerentsika ny teny, ny iray irery ihany no mahafantatra ny andro na ny ora. Ny iray irery ihany no mahafantatra ny andro na ny ora. Matthieu 4:20, andiny fa 4:30. Ho vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa ny amin'izany andro sy ora izany dia tsy misy mahalala na dia ny anjelin'ny lanitra na dia ny anjelin'ny lanitra aza, ary na ny zanaka aza, afa-tsy ny iray ihany. Amen. Hitanareo zany, amin'ny fotoana hiavian' Jesosy eny amin'ny raha an-lanitra dia tsisy mahafantatra afa-tsy Andriamanitra irery ihany. Na ny anjelin'ny lanitra raha tsy mahafantatra, Jesosy raha tsy mahafantatra, fa Andriamanitra irery ihany no mahafantatra. Amen. Izay no mahatonga ny Tompo ny teny atao boky Asan'ny Apôstôly, ny teny tamin'ireo mpianany hoe, hozy izy hoe, tsy anjaranareo no ahafantatra ny andro na ny fotoana izay efa notendreny iray amin'ny fahefany irery ihany. Amen. Maro be ny olona izay mandainga miteny hoe amin'izao fotoana zao ny ho avy ny farahandro, amin'izao fotoana zao ho avy Jesosy, ry havana, aza miteniteny foana satria tsisy marina voalaza ato anaty baiboly izany. Tsy voambara anaty baiboly izany. Tena mila mitandrina isika. Ny Tompo Andriamanitra antsika raha tsy mahafantatra, ny iray irery ihany no mahalala. Alleluia, alleluia. Ny iray irery ihany no mahalala ny fotoan'andro izay hiaviany Jesosy eny amin'ny raha an-lanitra. Alléluia, gloire à Dieu seul. Personne ne savait pas, personne ne sait pas quand Jésus revient au ciel, quand Jésus qui sort du ciel pour faire monter ses enfants. Personne ne sait pas, sauf seulement le Père au ciel. Même les gens ne savaient même pas. Dieu seul le sait. La parole de Dieu, c'est clair en Matthieu 24. Allez, on va voir un peu les versets. Je donne seulement les versets. Pour les gens, ne laissez pas parler malgache. En Matthieu 24, et chapitre, Matthieu 24, chapitre 36. Dieu seul
Lui seul sait le jour que le Seigneur Jésus qui revient au ciel, sur les nuées. Il ne descend pas sur terre au moment-là. Il ne vient pas non plus sur terre. Il ne vient pas ici. Mais il sort sur les ciels et c'est nous qui montons qu'on est encore vivant sur terre. C'est nous qui montons aller vers Seigneur au moment-là. Personne ne savait pas ce jour ou l'heure. Même le Fils de Dieu, même les gens. C'est ça que le Seigneur Jésus dit. Beaucoup de gens qui mentent, beaucoup de gens disent n'importe quoi, qui disaient qu'en telle année, en tel mois, que Jésus revient au ciel. Non, personne ne le sait. Personne ne sait pas. Sauf Dieu le Père seul le sait. Alléluia. Et en acte premier, les apôtres ont demandé à Seigneur. Mais Seigneur a bien dit que Dieu seul le sait. Personne ne sait pas. Alléluia, alléluia. Tu sais quand tu es demande, andininy fahavalo. Fa azo hery ianareo amin'ny hatongavany fanahy masina aminareo. Ka ho vavolombeloko any Jerosalema sy manerana any Jodia sy Samaria ary hatrany amin'ny farantany. Alléluia, alléluia. Isika no témoin. Isika no témoin. Isika no vavolombelon'ny Tompo Jesosy. Isika zanany izay manaiky manaraka azy. Isika irery ihany no tokony hijoro. Tokony hijoro isika mba ho voninahitran'Andriamanitra. Maro be ny tsy mahasaby tory. Maro be no miandro fotsiny. Nefa isika tokony ho vavolombelon'ny Tompo. Rehefa nandray an'i Jesosy Tompo sy mpamonjinao ianao, rehefa mandeha amin'ny famarina sy famasinanao dia tokony handroso anao ny asan'i Jesosy. Mila piasa ny Tompo. Eny, ary mila koa anao manamboatra ny tranonao any an-danitra. Raha teo any an-danitra ianao. Eny, mila Jesosy mila Jesosy ny zanany anao ny asany. Mila ny zanany Jesosy hifoha anambara azy. Satria efa vita ny asany. Vita ny asany fa ny antsika kosa manahoana. Ny antsika kosa manahoana. Mila antsika manambara an Jesosy amin'olona rehetra. Izay ny ambarany Tompo eto amin'ireo mpianany izany. Rehefa tonga ny fanahy masina. Rehefa tonga ny fanahy masina. Mbola tsy tonga ny fanahy masina teto. Fa raha mamaky ianao dia any amin'ny toko faharoa. Toko faharoa amin'ny asan'ny apôstôly no tonga ny fanahy masina. Dia mazava tsara fa ny Tompo izany maniraka ny zanany anao ny asany. Tsy atahotr'olona fa mijoro satria Jesosy izay koa nataon'i Jesosy dia tokony hijorontsika. 5. Rehefa laza izany Jesosy dia nakarina raha mbola nijery izy ireo. Nisy rahona nitondra azy ka tsy hita ny maso intsony izy. Alléluia. Ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy dia indreo nisy roalahy tonga teo anilany miakanjo fotsy. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia, alléluia. Teo zany izy ireo rehefa laza izany zany Jesosy dia nakarina. Alléluia. Nakarina Jesosy. Nakarina ho any an-danitra Jesosy. No nefa nakarina Jesosy dia raha mbola nijery izy ireo dia nisy rahona nitondra azy ka tsy hitany maso intsony izy. Amen. Ry havana tsara be zany. Nakarina Jesosy. Alefa sarentsana angera ohatra ka teo itsika tamin'izany fotoana zany raha nahita ny Tompo nakarina. Nefa tsika zao raha mahita tsika dia mahita ny avion ohatra. Na mahita helikoptera tsika. Aty ampitan-dranomasina aty dia misy olona manao ohatrana paozina, ohatrana combinaison reny ohatrana paozina vorona zany le izy, le combinaison. Dia misaoty avy any ambonina etazy ambony be. Ohatrany hoe anidina izany. Ry havana. Nefa ny Tompo dia nakarina. Andriamanitra nampiakatra azy ho any an-danitra. Izay zavatra niseho zay dia ho tonga amintsika ihany koa rehefa tonga ny fotoana raha majoro tsara isika. Alléluia, alléluia. Satria tsika zanakin'ny Tompo dia tokony ho akarina koa isika raha mbola velona tsika ka mbola mitoetra ety ambony tany amin'ny fotoana izay hiavian Jesosy eny amin'ny rao alanitra. Alléluia, alléluia. Dia tokony tsika hiomana mba ho tafiditra lanitra raha mbola velona isika amin'izany. Fa raha maty isika nefa ny ao amin'ny Tompo ihany, ao amin'ny Tompo ihany dia isika izay efa maty eo amin'ny Tompo aloha no akarina voalohany. Alléluia, alléluia. Isika izay maty aloha
ao amin'ny tompo no akarina voalohany. Aleloia, alohany zany ireo izay mbola velona mitoetra ety ambony tany. Amen. Zany hoe rehefa amin'ny tompontsika dia ho ampiakarina foana antsika. Ohatra ny Jesosy nakarina nakany an-danitra. Oh Seigneur, merci Seigneur. Ohatra ny Jesosy nakarina ho any an-danitra. Akarina koa isika. Akarina koa isika. Rehefa tonga ny fotoana. Amen. Rehefa tonga ny fotoana dia akarina koa isika. Amen. Tsara ny tompontsika. Eto zany izy ireo dia izy ireo nijery nahita ny tompo nakarina ho any an-danitra izy ireo. Ary nisy rahona nitondra azy. Amen. Nisy rahona nitondra ny tompo. Zava-dehibe ne zany tompo hoe nisy rahona nitondra ny tompo. Aleloia. Dia ny avy eo tsy hita ny maso intsony izy. Amen. Satria tonga tany an-danitra izany. Tafiditra ny lanitra zany Jesosy. Ohatr'izay koa ny atao amintsika rehefa ho avy ny fotoana. Elantsika ety raha mbola velona itsika. Ary araka teneniko teo raha efa ohatra ka maty tsika dia antsika aloha ny akarina voalohany alohany izay velona izany. Amen. 10:10. Ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy dia indreo nisy roa lahy tonga teo anilany ny akanjo fotsy. Amen. Ry havana, io lay anjely. Nisy anjely zany tonga. Nisy anjely tonga roa lahy. Tonga teo anilan'izy ireo ny akanjo fotsy. Tonga teo anilan'izy ireo ny akanjo fotsy. Dia ireo anjely niteny tamin'izy ireo. Jereva anie fahaterany ireo mpianatry ny tompo hoe alaivo sarin-tsaina. Alaivo sarin-tsaina. Satria Jesosy teo amin'izy ireo dia noho efa lasa ny tompo zareo zany mbola nijery lanitra zany izy ireo. Mbola niandry teo. Nefa noho avy eo nisy anjely. Nisy roa lahy tonga teo anilany ny akanjo fotsy. Ary niteny hoe ry lehilahy Galiliana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo ho any an-danitra iny dia mbola ho avy indray tahaka nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Amen. Aleluia. Ry havana, mazava tsara ny tenin'Andriamanitra. Izy ireo mbola nijery fa ireo anjely dia niteny tamin'izy ireo ry lehilahy Galiliana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Amen. Ry havana, jerevo ireo mpianatry ny tompo nandinika ny lanitra, nijery lanitra, nefa ny tompo efa tsy hitan'izy ireo intsony. Ny anjely no tonga niteny tamin'izy ireo. Niteny tamin'izy ireo. Alaivo sarin-tsaina ny fahateran'izy ireo. Ry havana, ny anjely dia mbola tonga ny anjely. Mahita ny anjely anatin'ny nofy ianao, afaka ianao mahita ny anjely anatin'ny nofy. Eo koa ny amin'ny fahitana. Ny tompo Andriamanitra antsika efa niakatra tany an-danitra tamin'ny fotoana io. Nefa nisy anjely tonga. Ry havana, raha mijery ten'Andriamanitra ianao misy atao amin'ny asan'ny apôstôly ny teo tantarany i Paoly apôstôly izay tany am-pigadrana, anjely namoaka anazy tany. Teo koa Petera koa anjely koa namoaka an'izy ireo tany. Ka tokony hanana finoana isika. Eto mazava tsara ny tenin'Andriamanitra fa ireo anjely zany, ireo roa lahy ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto izay nanao fitafiana fotsy dia niteny tamin'ireo mpianatra hoe ry lehilahy Galiliana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy nampiakarina niala taminareo ho any an-danitra iny dia mbola ho avy indray tahaka nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Amen. Ry havana, ho avy Jesosy. Izay no ambara eto amin'ny ho avy Jesosy. Ho avy Jesosy, tsy maintsy ho avy Jesosy. Efa niomana ve ianao? Oui. Il revient bientôt. Tu es déjà prêt ou pas encore? Il faut prêtre devant Seigneur. Parce que le jugement va arriver. Le jugement de Dieu va arriver. Tout
tout va accompli devant Dieu. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Il faut se préparer. Il faut se préparer pour les derniers jours de ta vie. Pour les derniers jours de ma vie. Oui, ça va arriver ça. Même on veut ou ne veut pas. Ça va arriver. Sur terre, il y a de la faim. Mais après cette terre-ci, il n'y a plus de faim. Seulement passager, nous ici. Seulement passager comme un quelqu'un qui était parti en vacances. C'est comme ça ici sur terre. Comme on allait en voyage. Il y a de la faim. Regardez qu'on regarde toutes les choses qui se passent sur terre. Les gens âgés, eux qui est mort après. Eux qui meurent après. Il y a de la faim, des passages sur terre. Mais après la mort, là, ça commence là la vie. Il faut qu'on prépare pour ça. Il faut qu'on prépare pour ça. Oui. Il ne faut pas dire que non, pas pour dire de quelque chose d'effrayant. Non, pas du tout ça. Mais il faut se réveiller. Il ne faut pas prendre à la légère ton âme. Parce que ton âme, c'est éternel. Où va ton âme à la fin? Où va ton âme à la fin? Il arrive rentrer au ciel ou il allait en enfer. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Il faut se repentir. Il faut se repentir devant Dieu pour qu'on puisse rentrer au ciel un jour. Seigneur ne veut pas qu'on perde sur cette terre. Il veut qu'on tous rentre au ciel. Mais c'est notre péché qui nous arrive séparés avec notre Père. Il est notre Père. C'est lui qui nous a créés. Mais c'est à cause de notre péché qu'on est tous perdus. Mais il était venu pour nous sauver. Il était venu, Jésus-Christ, pour nous sauver. Il a donné sa vie pour nous. Et oui, il faut nous aussi qu'il donne notre vie pour lui. Il faut qu'on n'ait pas honte devant les gens. Il faut qu'on parle de lui devant les gens. Il faut qu'on réponde devant le Seigneur. Il faut qu'on accepte qu'il est vraiment nous nettoie par son sang précieux. Il faut qu'on marche dans la sainteté, dans la vérité. Et comme ça, on peut rentrer au ciel. Comme ça, on peut rentrer au ciel. Les mauvais ne peuvent pas rentrer au ciel. Les pécheurs ne peuvent pas rentrer au ciel. Les adultères ne peuvent pas rentrer au ciel. Les voleurs ne peuvent pas rentrer au ciel. Oui, c'est comme ça. Ce n'est pas une chose effrayée. Ce n'est pas une chose effrayante. Mais c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Il faut qu'on se réveille quand on veut rentrer au ciel. On a notre choix sur terre. On peut choisir la vie ou la mort. Dieu nous a mis devant nous. Dieu nous a mis. Dieu a mis devant nous. Il a mis devant nous la vie ou la mort. Il faut choisir. Il faut choisir. Choisir la vie pour qu'on puisse rentrer au ciel. Choisir la vie pour qu'on puisse rentrer au ciel. Parce qu'il est Dieu d'amour. Il est Dieu d'amour. Tant qu'on est vivant, on a de l'espoir. Tant qu'on est vivant, on a de l'espoir. Quand personne meurt, il n'y a plus d'espoir. On ne peut plus retourner à la vie pour essayer de repentir. Non, quand c'est fini, c'est fini. Il y a de la faim, notre passage sur terre. Répentez-nous. Répentez-nous. Oui, répentez-nous. Retourne vers Dieu. Il faut qu'on cherche notre Père. Il faut qu'on cherche notre Père. Il faut qu'on nous abandonne tous les choses mauvaises sur cette terre. Alléluia. Riavana milatsika miala amin'ny ratsy rehetra mba ho tafiditra lanitra. Ny fanahy masina no mitarika eto. Izy no mitarika eto na dia tsy mety firana ny teny français matoa izy na moka an'izay teny rehetra zay dia tiany tsikelikely misy atao amin'ny teny français zany indraindray satria zay no tiany fanahy masina dia hiezaka ako arak'izay tiany na dia betsaka raha ny diso amin'ny teny koa fa ny fanahy masina no manamboatra ny teny ahaiza ny olona izay mare andray azy. Amen, amen. Azy ny teny. Tsy tenin-drazako ny teny français fa teny n'olo-kafaka isaorana ny tompo izay kely nomeny. Satria misy zany n'olona mila mare amin'ny teny français satria manoratra amin'ny teny français. Ka isaorantsika Jesosy dia hiezaka ako arak'izay tiany tompo atao dia voninahitra ho an' Jesosy.
ry havana ivavaka isika tompoko, angataka ny famindram-pony Jesosy mba tena ho tafiditra ny lanitra kotsika tahaka an' Jesosy niakatra ho any an-danitra. Aleloia, aleloia. Mba tena ho tafiditra ny lanitra kotsika ho tahaka an' Jesosy niakatra ho any an-danitra, satria Jesosy nampiseho antsika n'izay, nampiseho antsika ny teny izy fantatsika kehitriny fa ny tompo dia nakarina ho any an-danitra, ary isika zay mbola mitoetra, ary itsika zay zanany dia mbola ho akarina kotsika raha maharitra hatramin'ny farany, raha majoro hatramin'ny farany. Ka mila tsika tena mijoro tsara tompoko hatramin'ny farany mba ho tafiditra ny lanitra, mba ho tafiditra ny lanitra, satria ny tompontsika dia tiantsika. Ry havana, andohalika tsika ivavaka isika, andohalika natrehan'ny tompo. Eto eo amin'ny tompo mihitsy ny momba anao, eto eo amin'ny tompo izay mavesatra aminao, dia ny tompo amaly sy haino ny vavakanao. Okotsika hibebaka, raha raisitsika maivana izao andro lehibe izao, raha tsy tsapantsika koa inona no tena antony ny izao andro anio izao hoe Jesosy niakatra ho any an-danitra. Ry havana, aloka ho antsika izany, satria ho tanteraka amintsika izany izay tsika ao amin'i Jesosy. Raha tena mijoro tsara hatramin'ny farany isika, dia mba ho tafiditra lanitra koa isika rehefa tonga ny fotoana ialantsika ety ambonin'ny tany. Andohalika isika tompoko izay afaka mandohalika, dia aokintsika tompoko andohalika eo anatrehan'i Jesosy tompo. Tondra ny tenantsika tsiraray avy eo anatrehan'i Jesosy tompo. Ho anao izay tsy afaka mandohalika kosa, dia ny tompo no mahita ny tsy fahasalamanao, ny tompo no mahita ny mombanao, dia ny tompo anome fahasalamana anao ary amindra fo aminao aminao izay tsy afaka mandohalika. Andohalika antsika tompoko dia hivavaka. Ataovy ny vavakanao. Jesosy tompo, misaotra makasitraka Jesosy, misaotra tompo ny amin'ny teninao izay tonga teto. Misaotra Jesosy satria Andriamanitra marina sy masina ianao, Andriamanitra tsara indrindra ianao. Saotra Yesoa, misaotra Ray malala, satria sambatra izay manina anao, sambatra izay manina anao Jesosy satria natolotrao ny tenanao ho anay Jesosy. Tonga tetỳ ianao tompo, nizaka ny mafy ianao Jesosy. Ala zao tontolo zao ianao Jesosy ary mbola alana ianao hatramin'izao. Dia izay koa tompo alana izao tontolo zao, ary ho alany foana zay Jesosy mandra-pialana ety. Seigneur, misaotra Jesosy satria ny fitiavanao anay dia tsy manapetra Jesosy. Misaotra tompo satria ianao dia mihevitra foana ny mahasoa anay zanakao. Ianao dia miaro anay na andro na alina. Mandefa ny anjelinao ianao miaro anay zanakao amin'ny toerana izay misy anay. Ny fanay masinao dia ao anatinay. Ianao tompo dia eo aminay. Ka misaotra anao Ray malala Andriamanitra masina sy mahitsy ianao, Andriamanitra marina ianao, Andriamanitra lehibe indrindra ianao, ary tsisy toanao Yesoa, tsisy toanao Yesoa. Mankasitraka anao ny amin'ny fotoana teto, indreto izay mibebaka aminao Jesosy. Raha nandray maivana Jesosy ny amin'ny hoe fiakaranao any an-danitra. Ifonanay aminao Jesosy ny amin'ny tsy fahatakaranay. Ifonanay aminao Jesosy satria fampafantaranao anay izany, fa ho toy izany koa no atao anay rehefa tonga ny fotoana. Ho akarina koa zay Jesosy ho any aminao. Ho akarina koa zay tompo ho any aminao Yesoa. Rehefa tonga ny fotoana isehonao eo amin'ny raha ho an-lanitra Jesosy, dia ho akarina izay.
ho akarina izay tompo ho any aminao mandrakizay. Jesosy malala o, tany fa tsy mahatananao izay, amboary fa tsy manamboatra tena izay, arofo fa tsy mahay miaro tena izay. Mibebaka aminao zay Jesosy ho an'ny tsy famendrehanay tsiraray avy zanakao, izay tsiraray avy Jesosy izay manatrika eto. Mifona Jesosy, mifona Jesosy ny amin'ny tsy fahatanteranay, mifona tompo satria mpanota izay. Jesosy io, mamelanay zanakao, mamelanay zanakao Jesosy, satria Andriamanitra marina tsy tia ratsy ianao, ary izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitanao, izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahita ny lanitra Jesosy io. Tompo, mamindra fo aminay, mamelany elokay, diovy amin'ny rano Jesosy izay ny lohanay ka hatramin'ny faladianay. Mangata amin'i Jesosy anadiovany ianao amin'ny rano sarobidy. Diovy zay Jesosy amin'ny ranao, purifie zay Jesosy amin'ny ranao soa. Mamelanay Jesosy, mamelanay Jesosy tompo. Diovy zay tompo, sasao amin'ny ranao Jesosy, mba hadio Jesosy ny fisainanay Jesosy, ny fisainanay tompo, sasao amin'ny ranao, sasao amin'ny ranao Jesosy. Diovy koa Jesosy ny sofinay, zay renesy ny sofinay, diovy amin'ny ranao Jesosy. Okanao anala zay tsy anao Jesosy anatin'ny sofinay, ny teny ratsy zay eninay, ny teny tsy mendrika zay eninay Jesosy. Ila zao tontolo zao nandaritra anatin'ny sofinay Jesosy, diovy ny sofinay zanakao tsiraray avy. Tompo malala o, diovy amin'ny ranao izay, diovy koa ny masonay Jesosy, diovy ny masonay Jesosy, satria Jesosy zanakao izay, mba hitany tsita Jesosy, ianao lay niakatra nakany an-danitra. Oh Seigneur, gloire à toi, gloire à toi Père au siècle des siècles. Diovy ny masonay mba hadio, diovy ny masonay Jesosy amin'ny ranao soa, diovy koa ny vavanay, diovy koa ny tananay, diovy koa ny tongotray amin'ny rano soa. Jesosy io, diovy ny momba ny manontolo, sotronay tompo ny ranao Jesosy, anadio ny taovanay, anadio ny taovanay Jesosy, sasao amin'ny ranao zay, sasao amin'ny ranao zay, ny lalandranay, ny taovanay, ny tenanay tompo, sasao amin'ny ranao, sasao amin'ny ranao Jesosy, sasao amin'ny ranao Jesosy, sasao amin'ny ranao Jesosy, sasao amin'ny ranao Jesosy, ny tenanay manontolo, ny ankonanay isam-batan'olona koa Jesosy, diovy amin'ny ranao, diovy amin'ny ranao Jesosy, ny ankonanay tsiraray avy zay manana ankohonana Jesosy. Mibebaka koa zay tompo an'izy ireo, mibebaka zay ho an'ny ankonana isam-batan'olona Jesosy. Eto amin'ny Jesosy ny ankonanao raha manana ankonana ianao, eto amin'ny tompo ny ankonanao, mibeba ho an'izy ireo koa, mibebaka zay tompo ho an'ny ankonanay Jesosy. Mamelany tsiraray avy ianao, mamindra fo ny tsiraray avy ianao, amboary Jesosy ny tsiraray avy, sasao amin'ny rano koa Jesosy eo ny tsiraray avy. Tompo malala o, mifona koa zay Jesosy ho an'ny tany, ho an'ny zanakao tsiraray avy eran-tany Jesosy eo, amin'izao andro tsara izao Jesosy, andro fahatsiarovana ny akaranao any an-danitra Jesosy. Tompo mifony izay ho an'ny zanakao tsiraray avy eran-tany Jesosy eo, mamindra fo, mamindra fo amin'ny zanakao tsiraray avy eran-tany Jesosy. Mamela ny eloko izy ireo ianao Jesosy, izay mibebaka aminao Jesosy, mamindra fo Jesosy, any izay miverina aminao tompo, okanao tompo andray an'izy ireo indray. Raisy Jesosy ireo izay niverin-dalana tompo ka miverina aminao, mamindra fo amin'izy ireo ianao Jesosy malala o, mamela eloka tompo Jesosy. Tompo mitondram-bavaka zay Jesosy ho an'ireo izay mbola tsy zanakao, ary izay mbola tsy anao Jesosy, mbola marina ny ivelany vala Jesosy io. Okanao tompo amindra fo, mibebaka zay tompo any tsiraray avy, izay mbola mirenireny eny amin'izao tontolo zao Jesosy malala o, mamelany eloko ny tsiraray avy ianao. Kasio Jesosy, kasio ny asan'ny tananao tompo,
kasio ny asany tananao ray malala oka ianao hitondra olona Jesosy mpanomponao hitory amin'izy ireo oka ianao hitondra mpanomponao Jesosy hitory Jesosy amin'ireo izay any ivelany vala Jesosy oka ianao Jesosy hiditra antsehatra Jesosy andefa ny anjelinao Jesosy hikasika Jesosy hikasika Jesosy ireo zanakao Jesosy izay mbola verany ivelany vala Jesosy arovo Jesosy oka ianao tompo amoakan'izy ireo amin'ny toerana ratsy izay andehanan'izy ireo Jesosy malala ao Jesosy any amin'ny boîte de nuit Jesosy malala oh Seigneur mibebaka izay mibebaka ao Jesosy ho an'ireo olona izay mandany fotoana any amin'ny boîte de nuit any amin'ny toeram-pandizana Jesosy malala oka ianao Jesosy amindra fo amin'ny zanakanao izay tafiditra amin'ireny toerana reny tompo oka ianao amoakan'izy ireny amin'ireny toerana reny Jesosy malala mifona ao Jesosy ho an'izy ireny anireo mandany fotoana Jesosy mandia amin'ny andro alina Jesosy ao tompo ny manara-po amin'ny toka sy ny rongony Jesosy mifona ho an'izy ireny ao Jesosy malala mibebaka ao Jesosy ho an'ireny olona izay anatin'ny toerana fandizana reny Jesosy naizanaiza Jesosy mamindra fo Jesosy mamelany elony ianao Jesosy tompo oka ianao Jesosy hitarika an'izy ireny ho any aminao Jesosy malala tompo malala mamindra fo eo koa Jesosy ireo izay mivarotra ny tenany Jesosy ireo tovovavy Jesosy ireo zazalahy Jesosy malala na olon-dehibe koa tompo izay mivarotena Jesosy malala oka ianao tompo mamindra fo amin'izy ireny mibebaka ao an'izy ireny tompo malala mifona ao Jesosy ho an'izy ireny Jesosy mamindra fo Jesosy malala oka ianao tompo hikasika Jesosy ny tsiraray avy Jesosy mba hanatona anao mibebaka ao Jesosy ho an'ireny mpivarotena reny Jesosy malala mamindra fo aminy ianao oka ianao tompo hanome Jesosy sakafo sahaza ny tsiraray avy izay mamaritra ny tenany mitady izay azony hohanina Jesosy amelomany ny zanana ny tokantrano no tompo vonjeo Jesosy izay mitady ianao vonjeo tompo izay mangetahetanao Jesosy izay ao anatin'ny fahakiviana tanteraka Jesosy malala ao koa tompo ireo tanora Jesosy izay mivarotra ny tenany Jesosy naizanaiza tompo misy an'izy ireny Jesosy malala oka ianao tompo hanafaka an'izy ireny amin'izany midirantsehatra Yesoa midirantsehatra Yesoa vonjeo ny asany tananao vonjeo ny asany tananao Yesoa Masia vonjeo ny asany tananao Yesoa satria ianao no Andriamanitra ry tsy misy toanao oka ianao amoaka an'ireny ankizy tanora ireny na lahy na vavy oka ianao amoaka an'izy ireny amin'ny toerana fivarotantena Jesosy mamindra fo amin'izy ireny ianao Jesosy malala vonjeo ny asany tananao tompo ireo voafatotra ny fahavalo Jesosy vonjeo Jesosy malala ao koa Jesosy ireo lehilahy mpamolo vady Jesosy ireo mpampijaly ny vadiny Jesosy na vehivavy koa Jesosy mpamono vadiny Jesosy mpampijaly vadiny Jesosy koa ianao tompo hanova an'izy ireny Jesosy malala mifona Jesosy ho an'izy ireny amboary Jesosy ny tsiraray avy Jesosy hiala amin'ny fomba ratsy rehetra mamindra fo Jesosy malala mibebaka ao Jesosy ho an'ireny olona ireny tompo malala ianao Jesosy no afaka manova ianao Jesosy no afaka manamboatra Jesosy malala mamindra fo Jesosy milanao Jesosy ny asany tananao milanao ny asany tananao Jesosy malala ka mangataka ny famindraponao tompo malala mitondra koa Jesosy anireo mpanompo sampy rehetra eran-tany Jesosy na fomba ahoana Jesosy mibebaka ao an'izy ireny tompo malala mamindra fo Jesosy malala oka ianao ampiratra ny maso ny tsiraray avy Jesosy alalanao Jesosy oka ianao tompo ampiratra ny maso ny tsiraray avy Jesosy malala alalany anao Jesosy malala izay ao anatin'ny tsy fahafantarana Jesosy mamindra fo amin'izy ireny ianao mamindra fo Jesosy malala ampahirato ny maso ny tsiraray avy Jesosy izay tsy mahafantatra Jesosy hoe mpanompo sampy dia fahavalonao Jesosy mamindra fo Jesosy oka ianao hiditra antsehatra Yesoa Masia amindra fo amin'ny mpanompo sampy Jesosy
Jesosy malala mangataka ny famindramponao kasio Jesosy kasio Jesosy izay tsy malala sokafo ny masom-panahy Tompo alalany Jesosy fenao no Andriamanitra enao no Andriamanitra Jesosy malala mangataka ny famindramponao mangataka ny famindramponao Jesosy Tompo mangataka aminao koa Jesosy malala andreo ankizy izay mijaly Jesosy malala andreo ankizy izay mijaly Tompo malala izay ararotiny olona Jesosy malala na lehibe koa zany Jesosy mamindrafo Jesosy vonjeo Jesosy ny asan'ny tananao vonjeo ny asan'ny tananao Tompo malala afao izy ireny Tompo ny amin'ireo olona izay mamatotra an'izy ireny Jesosy mangataka aminao tsy hiditra antsehatra Jesosy anavitra Jesosy ny asan'ny tananao anavitra Tompo andreo izay mijaly enao Jesosy no mpamonjy enao Jesosy no mpanafaka Jesosy mangataka ny famindramponao Jesosy amin'ny asan'ny tananao ho an'ny asan'ny tananao Jesosy Tompo mitondram-bavaka koa zay Jesosy andreo olona izay marary any amin'ny hôpitaly Jesosy any amin'ny maison de repos Jesosy any tokantrano n'aiza Tompo misy an'izy ireny Jesosy dia hoentina eo anatrehanao Jesosy Tompo okenao anasitrana Jesosy ny marary rehetra Jesosy malala okenao anasitrana Tompo an'izay mitady ianao Jesosy izay mitady famonjena avy aminao okenao Tompo hikasika Jesosy ny loharanokaretinao aminy Tompo anafonana izany Jesosy satria anao no dokotera ambony dokotera rehetra enao Jesosy no dokotera enao Jesosy no ambony dokotera rehetra Jesosy okenao Tompo anasitrana Jesosy an'ireo izay mijaly Jesosy anatin'ny tsy fahasalamana ireo izay mitady ianao Jesosy mangataka ny fanasitrana avy aminao Tompo satria Tompo nidiakapoka taminao Jesosy no nazahoana fanasitranana Jesosy okanao Jesosy amindrafo Jesosy amindra fo amin'ireo izay marary mitady ianao Jesosy okanao anasitrana Yesoa okanao anasitrana Yesoa azay mitady ianao ilay fanay masina lehibe indrindra ianao ilay fanay masina ianao ihany no Tompo ka okanao hiditra antsehatra Jesosy Tompo malala mangataka aminao koa ray malala mangataka aminao koa ray malala ianao ilay Andriamanitra tokana okanao hiasa amindrafo koa amin'ireo izay any amin'ny tany amin'izao fotoana ankehitriny izao ao ireo anatin'ny famina anatin'ny mosary Jesosy mifona Jesosy ho an'izy ireny mifona Jesosy any izy ireny Jesosy malala ianao Tompo no mpamonjy tonga lafatra mangataka ny famindramponao mangataka ny famindramponao Jesosy mijaly Jesosy ireo zazamena vava ireo vehivavy ireo ankizy ireo lehilahy Tompo mangataka ny famindramponao Jesosy amin'ireo tany tsisy haniko hohanina amin'ireo tany feno mosary Jesosy mangataka ny famindramponao Jesosy satria mijaly izy ireo Jesosy Tompo mamindrafo ray malala okanao no hanome sakafo an'izy ireny okanao no hanome sakafo an'izy ireny Jesosy malala mamindrafo Tompo okanao hanome an'izy ireny Jesosy satria Andriamanitra velona ianao ray no afaka manome sakafo ny asan'ny tananao tsisy tsy hainao atao ray malala tahaka nataonao Jesosy tany tany efitra Jesosy malala tamin'ireo zanak'Israely ianao nanao mirakla Jesosy Tompo malala mangataka aminao Jesosy ome rano Jesosy ny tsy manana rano sotroina ome sakafo Tompo ireo tsy manana hany hohanina Jesosy mangataka ny famindramponao Jesosy Tompo ianao rery ihany no mpanjaka sy Tompony Tompo Jesosy Tompo mangataka ny fanay masinao izay mangataka anao fanay masina efa entinao hatramin'ny fiandohana efa entinao hatramin'ny fiandohana fanay masinao ka mangataka aminao okanao ameno anay okanao ameno anay fanay masina mila ny afinao fanay masina mila ny afinao fanay masina okanao ameno anay okanao ameno anay fanay masina fenoyanao izay zanakao tsiraray avy amin'izao andro alina izao fanay masina fenoyanao izay fanay masina
mila ny afonao izay fanay masina. Oky ianao ameno mitafotafo anay. Oky ianao ameno anay mitafotafo fanay masina. Ianao ilay fanay fiton'Andriamanitra velona, fenoy anao izay. Avaozy ny ato anatinay tsiraray avy. Fenoy anao izay fanay masina o. Oky ianao ameno anay. Oky ianao ameno anay fanay masina. Oky ianao ameno anay fanay masina. Mila anao izay fanay masina. Mila anao izay fanay masina. Mila anao ny tany fanay masina o. Mila anao ny tany fanay masina o. Mila anao ny tany fanay masina o. Mila anao izay fanay masina. Fenoy anao izay fanay ny iray amin'izao andro fahatserovana ny karanao any an-danitra izao. Oky ianao ameno anay fanay masina. Oky ianao ameno anay fanay masina. Ianao ilay fanay ny iray tsara indrindra. Ianao ilay fanay ny iray lehibe indrindra. Ianao ilay fanay fiton'Andriamanitra velona. Ianao ilay fanay fiton'Andriamanitra velona. Ianao ilay nanomba tambony rano fanay masina. Oky ianao ameno anay. Oky ianao hanavao indray ny afo ato anatinay. Oky ianao handoro izay tsy ianao anatinay. Oky ianao hanasitrana anay tsiraray avy fanay masina. Oka ny afonao fanay masina no aminay. Oka ny afonao fanay masina no aminay. Fenoy ny solokao izay. Fenoy ny solokao izay fanay masina o. Oky ianao ameno anay mitafotafo fanay masina. Oky ianao ameno koa ny ankonanay tsiraray avy. Oky ianao ameno ny tokantranonay fanay masina. Oky ianao ameno ny ankonanay fanay masina. Oky ianao ameno ny tokantranonay fanay masina. Oky ianao ameno ny zanakao tsiraray avy izay manatrika eto. Oky ianao ameno ny zanakao tsiraray avy izay manatrika eto fanay masina. Ny afonao fanay masina. Ny afonao fanay masina. Oka ameno anay fanay masina. Fenoy anao izay fanay masina. Remplis-nous Saint-Esprit de Dieu. Remplis-nous Saint-Esprit de Dieu. Mila anao izay fanay masina. Mila anao izay fanay masina. Oky ianao ameno anay. Oky ianao ameno anay fanay masina. Ianao ilay fanay ny iray. Ianao ilay fanay ny iray. Oky ianao ameno anay. Oky ianao ameno anay. Fanay fiton'Andriamanitra velona o. Fenoy anao izay. Ka misaotra anao fanay masina. Misaotra anao Ray malala. Misaotra anao Yeshua Masia. Ny amin'izao fotoam-bavaka arina izao. Mankasitraka Jesosy aho. Midera Jesosy ny amin'ny fotoanan'io. Ianao no deraina sy kalazaina. Ka misaotra Tompo. Apetraka eo tongotrao Jesosy izany vavaka rehetra izany. Oky ianao Tompo. Oky ianao Tompo hanamasina Tompo izany vavaka izany Tompo. Toko fanatitra saotra sy dera ho anao Jesosy izany. Ray malala o. Raiso Tompo. Ny vavaka izay nataonay teto Jesosy ny amin'ny fiandohana ka hatramin'ny fiafarana. Ny voninahitra ho anao Yeshua Masia. Ny voninahitra ho anao Ray malala. Midera mankalaza anao, mivoninahitra ho anao fanay masina. Ka misaotra anao. Misaotra anao. Misaotra anao. Aleluia, aleluia, aleluia. Amin'ny anaranao Jesosy no ametrahako izany vavaka rehetra izany. Aleluia, 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 aleluia. Misaotra Ray. Misaotra Ray. Amen. Aleluia. Misaotra ny tompontsika ny amin'ny fotoam-bavaka teto anio a. Voninahitra ho an'i Jesosy a. Dera ho azy a. Dia izay tompony fotoanan'io a dia mahereza daholo a. Dia amin'ny talata heriny zany tsika, amin'ny talata ho avytsika zany no eto indray a. Raha sitrapon'i Jesosy Tompo a. Dia samy tahiny Tompo daholo tsika tsiraray avy a. Dia veloma indray tompoko tahiny Jesosy daholo eo. Amen.